Malagasy FM manolotra ao anao mandritra ity herinandro ity. Maivamolotra Tantara no soratany NALGM. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity, Niaraka tamin'ny Nalijao sy ny Aina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro voalohany. Sao mihitsy ilay tsy itiavako mandeha amin'itony taxi be tony. Indrindra moa fa rehefa manevikevoka be ohatr' izao. Jereo moa dia mpandeha eto akaiky ity e. Tsy vita nefa maimberika rangaha fa mbola engaengaina ihany ny tanana fa tsy hay apetraka tsara mihitsy. Taka izay ihany nandeha taxi moto ka. Anara ambany rava aloha androany nefa amin'ny 4:00 ihany vao tonga any an-trano. Raha mba teo izao tafita dia tsy nijaly ohatran'izao aho fa mba nitsenainy tamin'ny fiara. Soa ihany aloha fa mba etsy amin'ny arehetsy dia miala daholo reto trondro menamena kavy reto e. Dala miala faty amin'ny daholo ilay malamy velona reto fa manimba tontolo iainana fotsiny. Izay ahay mba manaradalaka fa tsy mifanososona marikoriko. Lety izaho mba saika hakaina tsara nefa reto misy miditra sady indray. Sady amin'io olona kirotodrotika be daholo velanga. Banako rangano sezako dia amin'izay tsy misy mipetraka eto akaiky eto ah. Reny fa tsy nisy sansisika fa matsapa tena ho maloto. Inyana madama zavatra rehefa tsisaka. Aleo mba hipetraka eo akaikinao io ray aman-dreny io fa azabahana rotron'io ilay toerana e. Fa ray aman-dreny be aiza? Hoadray rery lanitra tia ratsin'olona e. Amin'io koa miaraka amin'ny be ty izy. Sady mahay mivelona be ange ty rangaha ty izany e. Sofera, tena aleo zaho hiala fa tsy hipetraka eto amin'ity olona masiso be ty ah. Ohatran'ny olona fady rano nandritra ny 90 taona. Dia tsy menatra ve ianao ilay rangaha be ty mifanosona amin'ny olona ty anaty taxi be aty nefa ny avy rehetrana sakaizanao ah. Tena ilozana mitsiky fotsiny marina. Ry lanitro nifon'izany tsy vita nefa banga no mikorotana. Fa mbola mavomavo ohatran'ireny borosiana tamin'ny kary ireny. Marina tsy tena makandoha izany. Tsy tantiko intsony fa aleo voaiko ty fitaratra ity dia androraka. Tena marikoriko rangaha ty fa mba malalama enatr'olona. Arambay ianao ialako fa aza mibahambany eo. Misao aho fa so amindry eo fa amembona. Dia mbola mitazotazona amin'ity tanana efa mikainkainginy ty koa ilay rangaha ringo-bolo matesa faingany ty. Tena saika tsy tafavoaka tao aho marina mafy. Aleo tonga dia taxi mihitsy aloha nalaina ka. Raha taxi moto mbola tsy hay izay fofofofonany amin'ny zalahany. dia tena sahandriva eny nanao an'izany olona. Ka efa hoe zaniko nataoko afa-baraka tao mihitsy. Tsy ova amin'ireny kosa aloha izy efa tsy ova tsony e. Na zany azy fidifidio ihany ho any vavavoaka. Na rehefa tsy nety tamindry dia tokony nangina fotsiny fa tsy nanao vavabe ohatr'izany. Efa impiranarina mondry amin'io fanimbanibanindry olona io fa tsy mety miova mihitsy. Mbola hita loza amin'io ndry fa alefao ihany. Iaky rehefa marikoriko aho dia ampalalako ny anarako mihitsy ah. Eno ah. Everindry fa mitovy aminay daholo manko ny olona any ivelana any ka tatiny taim-bavandry. Dia hoe hitory ve? Izy ary vao jerena amin'ny endriny ivelany fotsiny tonga dia hoe vendram-belona tsy mahay na dia mamaky teny azako. Kiala kely ty. Aiza nafantarandry an'izay mety fahaizan'ny olona any. Io nge tsy azo jerena amin'ny endriny ivelany. Sady tsy voatery resaka taratasy foana koa nge. Fa ty ilay olona noraindry koa ny tena lozaka. Dia maninona? Tena tsy fanaoko izany satria samy olombelona. Sady tadio fa tena misy fady an'izany tanteraka. Zara fa tsy nirofony azy izany rorandry izany dia. Dia maninona ry mefa? Ataony lasa dala amin'izay indriko.
Tsy mandaitra aty izany e. Izaho nga olona tsy mivavaka amindry. Mivavaka tokoa ndry saingy tsy manam-pinoana fa fahazarana fotsiny ny atongavandriany am-piangonana. Aza mifampitsaratsara mihitsy aloha fa tsy fantatry indry izay tena any anaty fanahiko any a. Fantatra amin'izany toetra tsy fampiseho masoandro ataondry izany mihitsy ka. Anarandra angamba tsy eto ry dada sy neny dia indrindra ity no miseho manabe moraly lato. Aleo aloha andeha hanao doso fa ohatrany mbola iainiko manaraka daholo izany fofopatin'ny lehilahy antitra iny izany. Dia mba tory any ndraiky ireto akanjoko reto na izay varian'ny mpanary fako any. Tsy hanao an'ireny intsony aho. Efa mivika mihitsy indry ity. Marina tsy ho foana daholo ny ao amin'ny fitoerana akanjo indry mandra-patapitry ny taona. Dia mividy ndraiky iry zoko malala finina fotsiny ary ny asana. Fa inona nefa nitranga tany ampiasana anareo tany? Ka efa hoe tsy mahazo miasa tsonono aza. Sady mila mitsabo tena mihitsy fa manimba fiarahamonina ao ampiasana sady mampandositra client. Fa ngandry tsy nampiasa an'ilay fanafody ahositra tany amin'ny dokotera nefa. Mampiasa fa efa manomboka tsy mandaitra tsonky ilay izy a. Tamin'ny voalohany ihany no netinety. Eny e, mazah koa ary lo mare fofona mivoaka avany amindry e. Ny mpiara-miasa tsy misy mety miray birao amiko tsony rehefa nanao fangatahana tamin'ny direktera mihitsy zareo ampiatona raha tsy izany tsy asa tsony fa hitokona. Dia io ny fanapakevitra tao. Tsy mahazo miverina miasa tsony hono aho raha tsy sitrana tanteraka. Tena enjany ity marina. Ka nasitrana koa aza nefa dia tena tsy te hiverina antsonky fa tena menatra tanteraka. Fa nalana nge izany nanaovan'ny mpiara-miasa tamiko tao izany e. Tsy maintsy miverina manatona mpitsabo indray izany tsikako. Ka tsy efa firifirika izay naton'izay ry meva saingy tsy misy vokany kory. Fô maika aza atao miombo hatrany. Dia inona izany no eritreretin-dry atao? Ny ahy manokana rehefa tsy ho any amin'ny dokotera tsony ndry dia aleontsika miverina any amin'ny opera ihany. Fa tsy efa tany ve no nalehantsika voalohany indrindra e. Efa mivavahana, nampiasana rano voasina sy ny sisa. Ka inona re? Izany e manontany hevitra indry e. Rehefa tsy nandaitra ihany dia aleo manantona amin'ny masina indray e. Masina iza? Jesosy Kristy? Masina ny Dadarabe kia. Inona tsara? Any amin'ny mpilalao-ody gasy? Azafady a, tsy namandrindray ary amin'izany. Dia inona ihany ary izany e? Aleo asiana mitondra ranomasina ry dada sy neny rehefa miverina avy any am-panaovana vakansa. Dia iny ny androndry? Dia mbola iandry andry zareo roviana ihany ary. Tsy vao maika iomby eto indray ny aretiko. Ary raha tonga dia indry mihitsy ary ny mandeha any. Hevitra taingana izany fa iza ny fiara anaiky hitondra amin'izany fofona mivoaka aty amiko izany e. Izaho io aza nge efa ela ny tonga saingy tsy sanandeha taksi be fa matahotra voakan'ny olona any anaty Facebook e. Zaho ary nandeha atao. Aleo resahana bezam-panary fako sao dia mba malala olona mahay an'izao mahazo andry izao. Izany hoe ilay Dadarabe ihany izany sa? Eny e, saingy tsika tsy mandeha any fa izy no irahana. Angamba mety izany raha tsy mandeha any mihitsy. Aleo aloha anontany iny izy dia hita eo. Zarandry aza mba nanaiky an'izany na dia mifanipaka tanteraka ny tondrana antsika aza. Amin'ny mahavonjaina azy ity tsy maintsy ileferako. Ay tsy mahatoky ilay inonoko ka ity zokiko ity marina. Ndry mila an'ilay fasitranana no mila finoana vao miasa ny herin'ny fanahy fa tsy izany mihitsy a. Raha ny finoana an'i Jesosy Kristy atanatiko tsy hiova ho any amin'indry izany mihitsy. Fa araka ilay nilazako teo hoe ndry no mila manana finoana amin'ny zavatra atao vao mety ho tanteraka izany. Dia ekeko ho fanatonana an'ireny mpitsabolony ireny satria any no tena misy ny finoandry. Ka engane hitondra vokatra tsara tokoa. Engane tokoa aky. Arabaina tonga soa le sy tafita. Tratra soky ary manao daholo nareo aty. Salama tsara daholo izay akoatra ny santatra e. Manao tsy salamalama manko izy ao. Marina hoe fa inona aloha izany fofona makahorona be atao an-trano ato izany? Ohatrany hoe fofona fatim-boalavo sa nampanao vidange ana WC nareo? Apetrao aloha ny entana fa aizany dia sady ambozina an'ireny no hiresaka. Eny tokoa. Ary dada sy neny angamba mbola tsy mifoha? Dada sy neny? Zareo angamba mbola nody indray. Ohatra e?
tamana hono dia mbola nijanona elaela mihitsy. Ay kosa tsy manino izany rehefa mba tamana zareo e. Sady mety tsara amin'ny fahasalamana mivady mihitsy any amin'ilay toetany mafana mandavantaona. Tena izany mihitsy. Fa ela marina ho tsy tratrantso mihitsy nandritra amin'ny fotoana nandehananareo tany izay. Nga hita e. Tany lavitra andriana be no nisy anay teo iny fa nga tsy loza e. Tsy misy an'izany dia so izany any dia izay ny tsy nahatratrantso e. Tsy hita mba ilazana vaovao mihitsy nareo tamin'ireniko. Ka efa eto izao dia tantarao izay vaovao e. Fa mbola tsy mivalinao ihany angeny fa antaniako amin'izany fofona maimbo be izany e. Makary toerana fa mahakasika an'izany mihitsy ny vaovao mitranga ho tantaraiko an'ilay eto. Dia inona izany ny zavatra efa nataonareo manoloana an'izany? Tena efa saika tapitra natao daholo ngery tafity. Tsy atao mason'olona fa na zavatra tsy fanao aza efa nandramana fa nandamoka. Dia manao ahoana nefa izy amin'izao? Izy lazainao fa mbola matory nefa izany mba tia hijery azy eo. Mbola salama aloha izy hatramin'izao. Fa araka nefa nitantaraiko an'lahy teo dia misy fiovana isan'andro izy. Ka asa indray rehefa avy eo na ahoana na inona. Sarotra narina koa ny tena mavoan'ny zandritsika faravavy iny. Tamin'izay niaraka andrea mandeha izay koa ka nisy olona efa nataony sahala amin'izany. Izany no tena raha tsy mianatra olona fotsiny. Za koa dia efa sasatra miteny azy lava fa tsy mampetsi-bolo-maso azy. Sao izy tia sendra nahay azy. Na izany na tsy izany tena mahery ilay fofona ka. Mbola any anaty efitrano any azy izy. Izany ny hery ny fofona renao. Maika efa miditra ao. Za aloha tena tsy nazaka intsony dia manao tapinorona rehefa makao aminy. Marina raha mbola naheno zava-doza ohatran'ny ity. Dia tsy maintsy mifidy hatavana ny olona antitra io ihany izany no tena vahaolana ozy ianao. Ka tsy maintsy izay sisa ho aho. Satria efa nidirana ny resaka fivavahana, dokotera, ary ilay zavatra tsy fanao ny lazaiko tery ambony. Nandrony sy nosotrony daholo izao ranona tapaka sy ody maro samy hafa rehetra natoron'olona izao fa tsy nisy navahaolana. Taitra angamy santatra fa andaotsika hijery azy ihany. Maka aloha tapinorona ery amin'ry boaty ambony latabatra ry fa tsy zakanao ny fofonao. Raha mety dia atao vorona telo mihitsy fa raha ray tsy misy dikany. Eny aloha dondony aloha sao dia misolo akanjo izy na ohatran'izany. Mahazo miditra veka izay santatra. Io tonga io tafita dia hijery andriona izy. Midirina e. Manao ny santatra. Fa maninona misalobona lamba be ao e. Fa maninona ndry e. Ary mivoa ao fa inona ity tsy malala fomba ity. Aleo ahy sarina ty amin'ny fatsakanareo ny ahita amin'ny fiovana misy amiko izao. Dia izay natao andrandrana indray ve na fiainanao ny losola ry santatra. Ao mihitsy asoriko ty lamba ity fa tsy misy an'izany. Jesosy eo. Fa inona ty hita amin'ny masoko. Andriamanitra ray ny etapin'ny lanitra tiany santatra ve ty. Potika ilay zandriko ry tafita. Jerety izy fa lasa miketrona ohatran'ireny olon-lantitra be ireny. Ny tanany lasa mikaikona. Marina io raha ray zavatra tsony. Ka le volo lava be nampitsiriritra ny olona iny koa aza nge lasa nitsana lasa ringotra kely sisa e. Nifony koa. Potika sy nitsana nagabiazany ary ireo sisa tavela dia mavomavo be tsy misy ohatran'izany. Sase sary zareo. Potika tanteraka no afaka no lehilahy antitra tsy fanina tsy misy lavana azy. Dia mbola izany ihany ve ny teny avoaka amin'ny vavandry e. Nefa efa izao no mahazo. Mbola mitady zavatra mihoatran'izao angamba izy io. Fa mety mbola tsy ampy azy ny miantra amin'ny. Manitiavanareo manjo ahy e. Dia tena feo sisa ny ahafantaranao santatra ity. Asa na mbola iova koa na ahoana. Dia inona ny atao ry tafita? Izay efa tena lainy aika tanteraka. Izao angamba ny dia atao e. Ilaiko mba soritsoritany santatra amiko ny endrikendrika izany olona izany. Dia ataoko sara avy eo. Dia iny ny aparitantsika anaty Facebook any. Menao fa tsy lozan'izay tsisy halala io olona io e. Tokoa mela manan-talenta amin'ny fanaovana sary io. Tena hevitra mety mihitsy izany. Fa mialohan'izany dia aleo aloha izany dia andro kely e. Ianao manano taratasy sy ny pensily azo avy eo. Eny ary. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo
Maivamolotra. Maivamolotra. Tantara no soratany. Nal GM. Ireto afo ny nanome aina ny tantara. Iasina fity, ny aina fity. Niaraka tamin'ny Nalijao sy ny aina Razafy. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitoy.